Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Misy mihitsy eto amin'ity tany ity olona mizaka ny sazy tsy araka izay nataony. Tsy nangalatra nefa migatra. Tsy nanaiky izany raha tsy niatra tamiko ilay izy hoy rasolo ny tantara. Von'olona nahatsiravina no nitranga tamin'izay. Tratra ry zalahy nanao ratsy dia notazony no namany aho. Nitovy ny sazony menanay fa samy voaheloka higadra mandra-pahafaty. Nalahelo aho ary tena kivy tanteraka. Inona tsony moa ny amiko hoy aho. Izay no vita amin'ny fiainako. Aty aponjy izany no andaniako ny androko sisy. Tsy misy fanantenana intsony ny hoaviko mandrakizay. Ketraka tanteraka ary tena ory sy nalahelo mafy. Ry zalana nendrikendrika ahy nefa dia toa faly ary manao jery vilana ka miome sy manakora. Nangidy tamiko ny fiainako. Tsy laitra na telona ny kapoaka nasaina ny sotroko. Tsy zakako ny anjara azo fijaliako e. Nitomany andro aman'alina tao ampigadrana tao. Zao no tsy niala tao an-tsaiko fa niverimberina tsy niato. Inona tsony moa ny amiko. Izay no vita ny fiainako. Aty aponjy izany no andaniako ny androko sisy. Tsy misy fanantenana intsony ny hoaviko mandrakizay. Ndray hariva dia nisy niteny tamiko hoe ny eto an-tany tsy mandrakizay. Mandalo ny eto fa any an-danitra no mandrakizay. Mahereza fa aza kivy. Dia injay nahazo hery aho. Herin-tsaina, herim-batana, herim-po. Ay tokoa moa hoy aho. Ay tsy eto an-tany ny tena fiainana. Sofa mbola nisy fiainana any akoatra fa raha tsy izany. Inona tsony moa ny amiko. Izay ny vita ny fiainako. Tsy misy fanantenana intsony. Sofa nahery aho ary nitraka taty aoriana. Efa mba tody zavatra miatra nitovy tamin'ity tantaran-drasolo ity ve ianao? Tadidio mandrakariva fa Jesosy dia mpitsara marina sy azo antoka koa andeha apetraka aminy ny fanahiana rehetra. Dia izao ihany koa aza mialona ny ratsy fanahy fa andeha hiandrandra ilay fanantenana maritra mandrakizay. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia mbola misy anampianana izany fanantenana izany. Aza hotsika hery vaovao indray. Oabolana 3:10, ny 2:20. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia makarary ambavafo fa hazo naina ny faniriana tanteraka. Manana si azunao sakanana falamba mena no miondanao fanyondani tranyane misy harena ambony naurianao na manana si azunao sakanana falapavulame hena no miondanao azamitaire twinsu ofenu pandruba pikumi animiti fukeliti faleu kusa aminisisa tehirizunyanzarana asigura kichawanya paradisa sinzuvini huavina tarika harlanto. Rani eito antanya
asoaso fa any an-danitra ny any zay mbola tsy tany maso reo olombovonjy no hanao matso fa madio ampo tena mangatsoatso aza manoriny tointsony tsy tanindrazana oety rafeto laitrano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiny reta didio antanyany misy andro sy halina fona mitaintaina lava milonjy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa any an-danitrany any tsy mba misy maty masoandro ze soloana zava temboly tsy orava fa mirapira tanano haolalondava za mifikitra tointsony fandrioan'io ny toeranao ny entanao ahorony ny famarina ny katsao jesosy mpanjakano atony ny tapakilao aminy ao makany ratsy aminy alalany ianao any malalany ianao any malalany atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna afaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao onjam-peo izao miarahaba tompo dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fanarahanao feo fanantenana manasanao ary anjoy hatramin'ny farany ny fandaharantsika aleo miresaka tia mibabitanana mbola tanora ty zaka ohatra n'ireny olona antitra be reny se sady amin'izay miasa saina angano variana mandinika ny tany ka hita fa efa mahazo taonako inona ndray ary mo raha asa saina zany iza ny olona tsy miasa saina ay venareo mpanan-kareny tony koa mba miasa saina mpanan-karena ahoana ry finina zaniko ka tsy mitovy ihany zao tsika da maninona samy tsy manofa trano fa nareo mbola manana trano ampanofaina ka tsy mpanan-kareny nareo zany sambatra ihany aloha nareo zany mihitsy zao mampiasa ny saiko etiko maninona ndraindray aleo tsy manana mpanofa trano ry kiala finina fa ahoany inona koa tia malaina mandray volo ty zaka omeo anahy rehefa tsy tianse sa tsy mahalofa trano ny mpanofa tranonareo tena maloha amin'ny daty ara-dalàna ka otry dia inona ny olana amin'izany ka tena mahaloha vola izy aloha fa angamba ho ary zareo retsy maninona mampanofa trano olona tohatra ny maro be aniry zareo no ao angamba sa tena zay
tena ohatran'izay angampy. Tena maro angery zareo ao e. Zaka ahoany? ady adio tsara aloha e. Sao de mba vahiny mba sendra maka vakansy no hitany se ao na mitsabo tena. Etre de tsy haiko tsony. Oroana toa mahalofa trano ara-dalàna. Tsy oroana nefa trano koa efa angamo tranony. Kinona ny mbola angalany tombony ampanofaina? Tsy mety amin'izaka zany ka. Fantaro tsara aloha ny zava-misy vao mandray fanapahan-kevitra ry Zaka. Be dehibe ho izy no ao. Fantaro so anenenany. Hitako hoe olona sady mahakarakara trano mantsy mmpanofa tranony se. Nefa koa zany tena mahalofa trano ara-dalàna. Aiza indray sena hita ohatr'izany ka? Zay aloha de marina e. Fa ono fa ngatsy efa mifanaraka tamin'isan'ny olona hipetraka ao nareo tany am-boalohany ka. Efa mifanaraka e. Ka zay indrindra. Nefa tao anatin'ny 2 volana zay ny ampy any nisan'ny zareo e. Andana aloha mifampiresaka. Aza manimba saina sy lany vodikirary miodikodina eto. Tombatomba na daholo kainy ense. Mifampiresaha de milamina ny saina. Tsy hivo azy nisan'ny olona tokony hipetraka ao raha ilainy zany e. Marina zany. Ary soa ihany afa nahita andriko. Aleo tonga de hoany avy hatrany mihitsy zao ka. Zay mihitsy. De mba homiojinjany kely bavy rehefa milamina. Tandremo so adin'ny se zay ho hita eo e. Zoanitra no nanoratra ny tantara no renesanao teo. Nandrenesanao ny mpanoratra Sirila. Indraindray mandeha ho azy eny ny fanofana trano. Indraindray kosa nefa dia tena miteraka olana goavana na eo amin'ny mpanofa na eo amin'ny mpampanofa. Misy lalàna mahakasika ny fanofana trano ve eto Madagasikara. Andeha ny mpahay lalàna no ampandrosoantsika hiresaka izany miaraka amin'ny namana Rila. Miaraba anao piaino dia miaraba ny vahin'ny fandaharana Maître Ravelson Mbolatina. Efa azontsika an-tsaina sady angamba fa hiresaka indray tsika mahakasika ny fiainana sy ny lalàna manan-kery misy eto Madagasikara. Inona ny lohahevitra horesahana an'io Maître? Hiresaka isika momba ny atao hoe bay na fifanarahana fanofana trano. Rehefa miresaka ny atao hoe bay isika dia misy karazany anankiroa, na bay d'habitation, izany hoe trano hipetrahan'olon-tsotra, na bay commercial. Bay commercial indray dia fifanarahana amin'ny resaka varotra, fanofana trano izany mba anaovana varotra. Ka ny horesantsika izao dia mikasika ilay bay d'habitation. Mety misy azony Maître amaritana le hoe fifanarahana fanofana trano na bay d'habitation ve? Ny famaritana ny fifanarahana na ny bay d'habitation dia fifanarahana amina tompon'ny trano, ny propriétaire, sy ny mpanofa, ny locataire, izay ampiasa ilay trano ho an'ny tenany, izany hoe izy tenany mihitsy nipetraka ao amin'ilay trano, na olona izay apetrany ao, na hoe olona miasa ho azy na olona iantohany. Tsy haritra kely Maître. Mety midika ve zany fa mbola afaka mampanofa amin'olon-kafa ihany le mpanofa? Zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina mantsy zany. Tsy midika hoe afaka mampanofa olona hafa indray zany ilay olona nanao an'ilay contrat tamim-boalohany. Horesantsika manaraka eo momba an'izay fampanofana ny trano izay efa hofainao izay atao hoe sous location. Dia ono misy lalàna mifehy zany mahakasika ny fifanarahana fampanofana trano. Ny lalàna mifehy mikasika
ny réglementation momba ny resaka fampanofana sy ny ofatrano dia ny ordonnance 6200 du 1er octobre 1962. Ya, raha izany ve maître dia mety hoe tsy maintsy fifanarahana tsoratra zany ny fanofana trano. Ny fifanarahana na ny contrat de bail dia mety ho an-tsoratra, mety ho am-bava. Marihiko tsara fa na dia am-bava fotsiny raha noho ny fanarahana dia manan-kery ilay contrat. Matetika ny olona mieritreritra fa raha tsy misy an-tsoratra ilay izy dia hafa ny lalàna mifehan'ilay fifanarahana na hoe azo heverina ho toy ny tsy misy ilay fampanofana. Tsy izay lefa ilay izy fa misy ny atao hoe contrat de fait. Izany hoe rehefa misy fotsiny fifanarahana ofatrano sy ny fipetrana dia misy ny bail na tsy misy ary ny an-tsoratra. Fa ny torohevitra izay omena kosa, izany hoe ny recommandation zany dia aleo foana misy ilay fifanarahana an-tsoratra mba ialana amin'ny olana mety hitranga rehefa misy ny tsy fifanarahana intsony any aorianany. Mety misy faharetany ve ny fifanarahana amin'ny fanofana trano maître? Ny fampanofana dia mety ho maharitra sy mety ho voafetra. Izany hoe arakarak'izay ny fanarahan-droa tonta ihany. Matetika fotsiny rehefa mandeha ny bail d'habitation ka hoe verbal ilay izy, izany hoe fifanarahana am-bava fotsiny, dia tsy voafaritra izany hoe hafiriana ilay bail d'habitation, tsy afaka porofona ihany koa hoe nisy fetrany anie ilay fotoana nomena hanofanan'ilay trano dia vadika ho azy ho lasa tsy voafetra izany ilay fotoana hanofanan'ilay trano. Ya, dia ahoana indray ny resaka ofatrano, indrindra eo amin'ny resaka fanombrotana ofatrano. Misy lalàna tokony arahana mahakasika an'izay ve tompoko? Ny famerana ny ofatrano dia malalaka, fa kosa ny fanondrotana ny ofatrano dia herintaona ao aorianany fifanarahana voalohany vao afaka mampakatra ny ofatrano ny tompon'ny trano, na koa herintaona ao aorianany fampakarana farany. Izany hoe niditra tao anatin'ilay trano izay ampanofainao izany ilay mpanofa dia herintaona ao aorianan'izay vao afaka asondrotra ny ofatrano ary raha ohatra indray ianao ka hanondrotra ofatrano hoe efa mipetraka tao izany ilay olona ka efa nanondrotra ianao dia isa-taona izany no afaka asondrotra ao ilay ofatrano. Ya, mazava izay. Raha tiana hofoanana ilay fifanarahana fanofana dia iza no afaka manafoana, dia inona no tokony atao maître? Ny rotonta, izany hoe mpanofa sy ny mpampanofa, ny bailleur sy ny locataire dia samy afaka mandrava ilay fifanarahana, manapaka ilay fanofana trano. Fa misy fe-potoana izay tsy maintsy hajaina kosa raha ohatra ka tia hanapaka ilay fanofana na fampanofana trano. Raha toa ka ny tompo-trano na ny bailleur no tia hanala n'ilay mpanofa trano ao amin'ilay trano dia tsy maintsy manome fotoana 3 volana izy, izany hoe congé na 3 mois de préavis izany an'ilay mpanofa trano. Raha toa kosa ilay mpanofa trano no tia hiala dia tokony mampandre 2 volana mialoha ilay locataire. Dia aloha foana ve maître ny ofatrano amin'izay préavis na filazana fanalana mialoha 3 volana izay? Ao anatin'izay fotoana izay ilay préavis na ilay atao hoe congé dia ny ofatrano dia tsy maintsy aloha foana, fa tsy hoe akory ny hoe tsy mandoa ofatrano ianao rehefa namena préavis. Eny ary amara-parana ny resadresaka inona avy no mety ho antony ahafahana mandrava ny fifanarahana, dia inona no afatra ho an'ny mpiaino? Afaka ravana ihany koa ilay fifanarahana raha toa ka nisy ny faute
izay nataon'ilay mpanofa. Ohatra amin'izany ny tsy fandoavana hofatrano, ny tsy fandoavana ny fakturan'ny jirama, na ny fatarana matetika amin'ny fandoavana ny hofatrano, na ny fanombanan'ilay toerana hipetrahana, na ny fampanofana trano amin'ny olo-kafa izay tsy nahazahoana alalana an-tsoratra avy amin'ilay tompo-trano. Amin'izay fotoan'izay ny fanafoanana na fandravana ilay contrat de bail d'habitation dia mandeha par voie judiciaire na eo anivon'ny fitsarana zany. Ambangovangony moa izay resak'izay fa ny tena tsara indrindra dia manantona pahalalana rehefa hanao ny rédaction n'ilay contrat de bail. Mankasitraka indrindra maître. Antenaina fa manomboko izao dia ho haintsika ny mipetraka eo amin'ny toerana misy ny tsirairay, na mpanofa trano ianao na tompo-trano ianao. Irariana indrindra mba hilamina ny fifanarahana eo amin'ny mpanofa sy ny tompo-trano, irindra ny fiarahamonina hifanaja ny rehetra. Dia hatreondray ary ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna. Isaorana indrindra Maître Ravelson Boulatina nampahafantatra antsika ny tokony ho fiainantsika amin'ny resaka fanofana trano na fampanofana trano. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosa ny fandaharana tsara ho fantatra dia ny raha soa ho an'ny tsirairay. Fatima
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. mbola ho tamana etiany ve ianao io e? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Ndrenjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Ivavaka isika. Raha eo mankasitraka amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao nandritra ny andro maromaro iny. Fa afaka miona amin'ity namako ity indray ny tenako. Mamela ny eloko, mamela ny helony. Ta io izay mba hahita soa ao anatiny fifampidiniana amin'ity anio ity. Aroka mba mifananao no anovanay, anomenay ny fahazavan-tsaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay. Amen. Izaho moa dia anisan'ny olona tian'ireny documentaire ireny. Raha vao film documentaire tsy miala mihitsy aho. Rehefa tsy mihaino vaovao aho, rehefa tsy mihaino baiboly aho, dia ny film documentaire ireny no tena tiako. Asa raha fantatrao fa latsaky ny 70 degré Celsius no hafanana eny amin'ny ambony atao hoe atmosfera. Raha 12 degré Celsius kosa no hafanana antonony eto amin'ity tany misy antsika ity. Noho ny fisiany gaz à effet de serre na GS no mahatonga an'izany, ary izy no mitazona ny hafanana manodidina ny tany. Izy io dia gaz voajanahary eny amin'ny rivotra, mitana ny ampahan'ny hafanana tsy antefa mivantana aty ambonin'ny tany. Mandefa ny tarany manko ny masoandro ary manafana ny tany sy ny ranomasombe izany dia miverina ho any amin'ny atmosfera indray izany hafanana izany avy eo ka lasa rayon infrarouge. Ka raha sanatria tsy misy azy io sika dia tsy ho tantintsika mihitsy izany ny tara-masoandro eto, fa may eto sika menakavy. Eo indrindra ny miditra ilay gaz à effet de serre mba hitana ilay hafanana manodidina ny tany. Fa raha tsy izany dia ho lasa hivaingana ihany koa tsika. Ilainy mananaina rehetra eto izany fisiany izany gaz izany. Fa rehefa tsy misy azy mantsy dia ohatra ny 12 degré Celsius ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny hafanana antonony, antonony resaka eto dia hivadika ho bolongan gilasy ny tany misy antsika ary faty mianakavy eto sika. Voajanahary izany izy io. Na dia tokony eo aza izany firindrana sy fifandanjana ara-boajanahary izany dia mitombo ny hafanan'ny tany fa tsy voatazona araka ny tokony izy tsony. Miova ny toetrandro ary lasa mihamafana be dia izany mahatonga nyreny fisehoan-javatra tsy ampozintsika reny. Izany mahatonga nyreny fikorotanana tsy karitra reny. Ohatra hoe ny rano ritra, mitritritra sy maina ary makina ny tany. Miakatra be izay tsy izy ny hafanana dia milofika ny zava-maniry, maty mihitsy aza. Ny zava-mananaina rehetra misy no voakorontana, tsy velona intsony araka ny tokony ho izy. Etsy andaniny iray anefany dia be lavitra ary matetika tsy araka ny tokony ho izy ny rotsakorana. Lasa manimba mamotika izay vitandray ary zany rotsakorana zany. Ny tany antenainao mba mokatra, na dia misy orana sy ampy aza, dia mamokatra sakafo tsy ampy otrikaina intsony. Fa inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany sy ny fihafanan'ny toetrandro? Ny fiakaran'ny gaz à effet de serre vokatry ny doro ala, fa tsy ilay voajanahary tsony. Ny fipoahan'ny volkano, ny fitombon'ny mponina eto an-tany, ny fiampiasana ny solika toy ny gazoal, ny fampiasana ny essence ary ny fampiasana ny gazy. Ireo no antony mahatonga azy. Ny zavaboary dia mampifandanja ny famokarana izany gazy izany. Zava-dehibe ny fisian'izany fifandanjana izany satria troy ny zava-maniry ny gaz carbonika mety hanimba.
etsy an-daniny kosa ny olombelona dia manakorotana izay firindrana voajanahary izay amin'ny alalan'ny famoronany gaz à effet de serre fanampiny indray mba hanorenana tanàn-dehibe mamorona lalana ifamoivoizana dia tapahany sy aripany ny ala sy ny zava-maniry nataon'Andriamanitra ifoka ny rivotra maloto ka amadika izany ho rivotra madio indray. Eo koa ny setroka avoaka ny milina maro samihafa vokatry ny fandrosoana manimba. Mety agaganao ve raha ilaza hoe isika sy ny biby dia mamoaka gazy amin'ny alalan'ny fofinaintsika io miampy ny rano mietona. Eo koa ny fivakisan'ny sambo lehibe mitondra solika sy ireo zavatra ara-tsimika eny amin'ny ranomasina izay manimba sy mamono ny alga. Ny alga moa ilay zava-maniry eny anaty ranomasina zany. Ireo dia mamadika ny 500% ny gaz karbonika eto tany ho lasa oksizena ka lasa tafidina ambany dia ambany ny salanisan-jato ny oksizena avoaka ny ranomasina. Ary vokatry ny fandrosoana moa dia voamaika miabetsaka zany entona zany amin'ny alalan'ny famokarana ara-industrialy. Ko rehefa mitombo anefa ny gaz à effet de serre dia mitombo ny hafanana izay manakorotana ny klimatsika. Tsy vitan'ny natiora intsony ny mifoka ilay entona mihoatra. Lasa miangona eny amin'ny rivotra zany ka mitana ny ampan'ny hafanana eto amintsika. Vokatra zany dia miakatra ny hafanany bola-tany misy antsika. Vokatra tsy azo ivalozana avy amin'izany fikorotanana zany ny fiakarany aingana be mahatratra indroy eny tato anatin'ny 50 taona tato ato zay. Any ka mitsonika ny ranomanitry. Miamarefo ny tendron'ny bola-tany anankiroa. Mampafana sy mampiakatra ny avy ny ranomasina sy ny ranomasimbe zany. Tsy magaga raha maro ny nosy atahorana ho fefika hanjavona afaka taona vitsivitsy. Mikorotana ny fizaran-taona sy ny fiainan'ny voary rehetra. Mitombo izay tsy izy miamafy ireo fisehon-javatra ara-toetrandro mahery vaika. Varatra mampiorokoditra. Rivo-doza tsy ampozina. Tadio mahery vaika mampitola gaga. Orambe mivatravatra tsy araka ny tokony ho izy. Ka mba ampijanonana n'izany fikorotana ny toetrandro eto amin'ny planetantsika zany dia maika ny tsy maintsy ampianana ny famokarantsika entona fanampiny intsony. Araka ny fijeriny manam-pahaizana nefa dia tsy janona intsony io fiakaran'ny hafanany-tany io satria dila loatra ny fanombantsika ary vokatry ny fandrosoana miopampana dia tsy voafehy izany fahasimbana izany. Arakaraka ny voan'ny entona manimba no amafy ny fiakaran'ny hafanana sy ny fahasimbany tany. Ary na dia ny fiakaran'ny hafanana io ho tsipika ray monja aza dia tena atahorana amin'ireo asan'ny tanantsika rehetra ka na dia ny fambolena izay natao hamelomantsika tena aza dia afaka ivadika mono antsika amin'ny fomba maro. Miakatra be mihitsy ny hafanana ary ny ranomasina no tena mitana ny lohany amin'izany. Tsy hitantin'ireo antitra sy marefo zany hafanana zany ka mahatonga ny fahafatesan'ny Eoropeanina maro amin'ny fotoanany hafanana be miopampana. Dia lasa ny saiko fa maro amintsika ny mbola tamana eto. Tsy mieritreritra no mandrak'izay ny akory. Matorotoro, midororororo. Raha vao resaka famonjem-panahy ny resaka, tsy miraika raha vao resaka ara-panahy e. Minimangina ireo mba malala ny fahamarinana. Tazoniny ho azy re zany fahamarinana zany fa velany faty ny manodidina. Tsy mba milaza teny fanantenana ho an'ny refa-kivy sy mitanondrika izy ka tsy mahita zay lalakombany intsony. Firaisana tsy kombakomba amin'ny Satana ny fahanginanao. Zay mba samy resaka aza dia pepona indray. Kanefa ty fonenantsika ty dia tsy atsara intsony matoa ny laza ny fiovan'ny toetrandro ho isan'ny famantarana amin'ny fiaviany i Kristy. Ahoana moa mahatonga iresaka hoe tsy atsara intsony? Andro ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola zao androntsika zao. Ka izay rehetra ahitam-bola sy havelomana dia atao avokoa na dia animba no avy ny ty bola tanitsika ty aza. Namako, dia mbola atory ihany ve? Mbola hieritreritra ve ianao fa mbola hiatsara ty tany misy antsika ty? Tsia, mbola hitombo ny fahasimbana ary tsy janona mihitsy ny fanimbana. Ho sarotra ny fanarenana zay tandrevaka sy tsy firarahiana tamin'ny lasa zay. Ny entona dia tsara sy mahafinaritra aza dia tsy maintsy hiafara ny fahasimbana sy faravana ary fahafatesana ihany. Koa aza tamany eto tsony e. Efa nanomana toerana tsara lavitra no zao hitanao zao Jesosy.
mety manana fiainana mahafinaritra angambanao zay maheniny teniko amin'izao fotoana izao tsy mijaly arabola manana mpanampy be deaibe maniraka fotsiny dia tonga eo ampandriana na eo amin'ny salon na eo amin'ny latabatra ny sakafo tsy mba mivaky loha amin'izay fanorena natao kanefa zao ny tsarovy mbola misy tsara lavitra no zao hitanao zao ahoana tokoa moa voalaza amin'ny baiboly ny fiavian'i Kristy indray no amaha izao olana misy zao tsy niezaka ataon'ny olombelona voafetra sy mety maty akory zany tsy midika hoe andao iraviravy tanana tsia ny kristianina indrindra no tokony hiaro ny tontolo iainana tsy mpanimba ny tontolo iainana Jesosy dia nanome fanantenana aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-trano raiko misy fitoerana maro ratsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa Jaona 4:1-7 faraka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Kortianina 2:7 fanampanantena Andriamanitra efa nanome toky ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana fa ninina ho an'ireo izay andany aminy hoe indro havoziko ny zavatra rehetra ary io koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Apokalipsy 1:2-5 mahatoky sy marina izany hoe tsy misy lainga fa azo atokisana tokoa ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 1:2-5 Movia tsy mba maniry toerana mahafinaritra toy izany ve ianao? Toeram-pahasambarana dia nenio ary mbola tsy tara andeha hanapa-kevitra ny andany amin'i Jesosy tsy hanimba tontolo iainana hikarakara tontolo iainana dia asa ho azy andova izany paradisa nampanantena ainy izany. Amen. Ny namanao Risara Andrianjatovo mamenao fotoana indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Darika ny ambasadora. Andeha ao fa tsy tamana ialaminy ty tany ty e feno aizina tsisy azavana feno tanjakany satane fafandalovana eto ny tany tsy hilao zantsento tsy mba misy izay antenaine andeha ao fa tsy isento idroiri Jerusalema tanana masinare tsy misy ny maoriawe ndao sikao ninao favolamena sy vatoso nulalana miditrao ka izare no tsy maua tena ti vola sy ti arena miaratsy atrany ny fony andeha ao tsy janony ntsony tsy efa WR koa ny zanzara andabalaky ny tany miasimbatrany ny olo natorakizany ny any sisalazaiko andeha ao izay miraikio idroiri Jerusalema tanana masinare tsy misy
nausikaoninao favolamena sy vatoso no lalana miditrao ka izare no tsy mahoao eno iri Jerusalema tanàna masinare tsy misy naoriae nausikaoninao favolamena sy vatoso no lalana miditrao ka izare no tsy mahoao tsy mahoao AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 Fianakaviana fon'ny fiarahamonina ia faly mandoa maravarana ny tokantrano tsirairay amin'ny alalan'ny izao fandarana izao indray zahay miaraka aminao eto ny namanao Eliandre Mitantso sy Mamiaja miarahaba ny mpiandretra ary manasanao a maharitra hatramin'ny farany amin'ny akape ny namana Mamiaja dia manodidina ny fanabiazana tokony isy eo anivon'ny fiarahamonina miainga ao atokantrano no ifantohany resadresaka ataontsika eto ao anatin'izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao ka anio isika dia iresaka kaiky ny fiatraikany zavatra jeren'ny maso eo amin'ny toetrantsika olombelona tsy ny ankizy ihany tsy ny tanora ihany fa na ny lehibe sy ny efa antitra aza mitovy ihany lalàna voajanahary mifehantsika eo amin'izay zavatra jerena inona tenenina atao efa andresantsika teto moa ny amin'ireo karazana varavarana izay ahafahana miditra makany amin'ny atidoha izay mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika fantatra kehitriny fa ny fidiran'ny zavatra anankiray eo amin'ny maso sady mandreko ny sofina miaraka zany zay dia fitaovana anankiray mahery vaika mihitsy ampitana hafatra anabiazana amin'izao fotoana izao ampiasana ny televizion sy ny fomba hafa hainao manjery zany amin'ny fiteny indraimbava mahery vaika dia mahery vaika ny fombiazan'ity varavarana anankiray ity satria zay rehetra tafiditra dia voarakitra avokoa ny ampahany be dehibe mihitsy mihoatra lavitra noho zay renesin'ny sofina fotsiny ary manao ny asa fanimbana aingana kokoa no zay tafiditra amin'ny varavaran'ny sofina izy arak'izay ary mahomby na ho amin'ny fampidirana lesona tsara na ho amin'ny fampidirana lesona ratsy ao anatin'ny atidohan'ny olona anankiray ny tsitsatsetsatsiaritra eto fotsiny namana iaja dia ny hoe fomba fiteny mabitaka ihany zany zay saky rehatraizatraiza le hoe zay tondran'ny saina ho azy ihany io eo amin'ny zavatra jerena izany tsy mitombona mihitsy zany zay eo amin'ny lafiny ara-tsiansa amin'ny lafiny psikolojia satria araka mifandinihana nataon'ny manampahaizana mikasika ny atidoha dia misy ny antsoina hoe subconscience aty aorinan'ny atidoha aty zay mitahiry miazona zay rehetra mandalo eo amin'ny masonao na dia tsy eken'ny fanapahan-kevitra ao aza na tsy tandriny ny fifantohan'ny masonao aza zava-doza arak'izany ny afetsena mety ho azon'ny ratsy ampiasaina amin'ny alalan'ny zavatra ampijerena ny maso sady ren'ny sofina miaraka azotsika atao ny mandray ohatra na manely aho hoe reny vidéo reny masintona dia masintona tokoa izy reny ary manova toetsaina be dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao eo amin'ny tanorantsika eny fa natramin'ny olon-dehibe aza isan'izany koa ireo le takela-by goavana hitantsika eny amin'ny sisin-dalana eny
nahoana moa reny orinasa lehibe reny no mandany vola be tokoa anaovana an'ireny takelaby goavana reny anaovana dokam-barotra satria fantatra izy ireo tsara araky ny fandiniana ataony zany nataony manam-pahaizana fa ny zavatra hitan'ny maso a dia misy fiantraikany be lehibe a ao amin'ny sain'ny olona ary masintona azy a ny zavatra aseho eo. Mena ohatra anankiray ianao a tantara anankiray nisy izy ty a misy lehilahy anankiray rehefa mandre lava ao amin'ny télévision ao izy fa misy karazana sakafo hoan'ny biby dia ndray mandeha izy rehefa niditra tao amin'ny grande surface reny tsena lehibe mitafo reny zany dia voasarika izy tsy nampony fa tonga de nandray a tamin'ireo le sakafom-biby ary rehefa tonga tany entrana izy vao tonga saina hoe ataoko inona moa ty sakafom-biby ty za tsy manana biby omenany ty akory. Hitantsika amin'izany fa misy asany be lehibe a ny zavatra hitan'ny maso ary ndraindray misy fihetsika izay tsy niverinao akory a vitanao vokatre zavatra jeren'ny masonao zay. Raha mandingitsika namanely ao nahoana moa ny ankizy no to maherierisetra raha mahita ankizy milalao ianao ny to mahalinana izy ireo mihitsy ny to manao karazana karate eny ampilalovany eny ary moramora kokoa ny amin'ny ankizy amin'izao fotoana ny miady rehefa misy zavatra kely tsy fanarahana de efa mifamely totondra vetrany fa tsy mifandamina mihitsy. Isan'izany koa ireo herisetra maro be hitantsika amin'ny gazety, hitantsika amin'ny télévision na amin'ny vaovao miseho isan'andro fa manomboka me maherisetra ny olona amin'izao fotoana me biby mihitsy aza araky ny fomba fiteny moa tsy azo eritreretina mihitsy hoe olombelona ve avita napadoan'olona avita amoka tsinain'olona ohatra avita napaka tanan'olona tsy tongatonga ho azy ireny zavatra ireny fa io zavatra jeren'ny olona isan'andro amin'ny télévision sy ny vidéo io a no mahatonga ny olona anana zany toetsaina efa lasa lavitra loatra izany. Koa anao ray aman-dreny a tsaroa fa saropady ny sain'ny zaza mora amin'ny zaza ny mandray zavatra hitan'ny masony a ary nisy ny sofiny miaraka. Ny mpampianatra de mahatsapatsara n'izany fa raha vao tsy mampiasainao ny mason'ny zaza ao ampianarana de tsy misy zavatra tafiditra ao an-tsainy ao ka de aoka tsika hitandrina zany torak'izany koa tsika ray aman-dreny a fa manova be dehibe ny toetsaintsika ireny zavatra jerentsika sady renetsika miaraka reny. Inona fa misy hotsakotsakon'ny isam-pianakaviana izay a ny tsirairay ao atokantrano zay namana iaja ilaitsika no nahazo an'izany fahalalana izany kanefa ny fahalalana fotsiny tsy avonjy antsika raha tsy ampiarina ka inona fa manomboka izao isika de hitandrina mafy ary hay manao tsia zay zavatra fantatra fa animba ny saitsika amin'izay zavatra jerentsika sy noho ny sofintsika eo amin'ny télévision indrindraindrindra na amin'ny boky ihany koa zay mbola anaovantsika resaka manokana koa amin'ny manaraka dia izay koa aloha namarana ny fotoanantsika teto androany manao veloma mandra-piresaka ao amin'ny manaraka indray. La plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer et de voir mon céleste Rédempteur. L'espérance la plus grande qui remplit de joie mon cœur, c'est de rencontrer Jésus mon Sauveur. Détresse, ni larmes, ni douleur, il n'y aura plus ni tristesse, ni mort ou ni malheur, car toutes ces choses ont disparu
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Viendra bientôt sur les nuées avec tous les chérubins, Jésus le Sauveur qui est mort pour ton salut et pour le mien. Tous nos problèmes, nos souffrances seront finis à jamais. Nous serons heureux au ciel avec lui. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus bien-aimé. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Oui, nous le verrons face à face quand il viendra sur les nuées. Nous verrons Jésus bien-aimé. Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly miarabanao tompokare mankasitraka izao fanarahanao ny fandarantsika izao. Ireo fanorenana ny faminaniana izay no lohahevi-dehibe ny rahantsika nandinika teto nandritra ny andro vitsivitsy. Ireo fanorenana ny faminaniana ny toko sy andininy izay natao tadidiana dia voalaza ny isa toko faina andiny favalo. Isa toko faina andiny favalo mihina fifahinao manao hoe ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho. Ndeo mafisitsika izay voalaza nandritra izay andro vitsivitsy izay mialoha izay dia manasanao aho hivavaka isika. Raha nentany an-danitro misaotra anao fa mbola afaka mandre ny teninao izahay. Mangataka aminao mba hanokatra ny fonay ary hanadio ny fonay ary izay dia handray ny feonao ary hitaonanay amin'ny fanapa-kevitra tsara n'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao no voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ny boky Hery mifanandrina mikasika izay ny rahantsika nianatra teto. Hery mifanandrina pejy fa 516 izay mitondra lohateny hoe mifarana ny ady. Mifarana ny ady. Hoy izy hoe ny tady izay ampisalasala ny voary ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra i Satana, ilay kerobima manaloka fahiny. Navelan'Andriamanitra hanohy ny fikomeny ireo anjely lavo mba anehoana amin'izao rehetra izao ny alalin'ny faratsim-panainy avy amin'ny fanandratantena. Voafitaka Satana ny taranak'olombelona ka no tao amin'ny hiady amin'Andriamanitra miaraka aminy. Nefa miariary ny fandresen'i Kristy an'i Satana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no nanome antoka ny olona momba ny toerana ho azy ireo eo amin'izay nisy ireo anjelo lavo fahiny. Manohitra ampabe maso ny fanambaran'ny Losifera ireo mpanota ao amin'i Kristy. Ary ny toe-javatra farany dia fanambarana lehibe lavitra momba ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavana izay efa nisy talohan'ny nalavon'ny Losifera. Tsy fikasan'Andriamanitra velively ny sy ny ratsy,
ary toejavatra mahonena izay manana vokany mandrakizay zany saingy rehefa tapitra izany dia iseho amin'ny fomba tsy mbola nahitana azy hatrizay ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Mijery ny voavitra no avoazina indray araka ny endriny Kristy, mandinika ny fo tsirairay mitondra tanteraka ny endrik'Andriamanitra, ny tava tsirairay mitaratra ny fitoviana amin'ny mpanjakany. Mijery ireo vokatry ny fisasaran'ny fanahiny izy ka afa-po. Rehefa izany dia miteny amin'ny feo mahery izy izay ren'ireo vahoaka sesena tafavory na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy hoe indreto ny navotana tamin'ny rako, ho an'ireo no nijaliako, ho an'ireo no nahafatesako mba azo ny mitoetra eto anatrehako mandritra mandrakizay. Dia misandratra avy amin'ireo miakanjo fotsy manodidina ny seza fiandrianana ny hira fiderana manao hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Apokalipsy 5:10. Aloha sary an-tsaina hoe mijoro anatrehan'Andriamanitra ianao, miaraka amin'ny tsy fahataterahanao sy ny kilema toetranao rehetra, ny asa ratsy nataonao sy ny fisainany ratsy rehetra tao anatinao, ary ny hery manosika tsy araka ny tokony ho izy rehetra izay miariary tanteraka eo masony. Inona ny sahazanao araka ny hitsiny sy ny rariny? Ary inona no hany fanantenanao amin'izany? Tsy maintsy manana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy isika. Ary io fahamarinana avy amin'Andriamanitra io no andrakotrantsika ankehitriny sy io amin'ny fotoam-pizarana. Raha fitinina dia tena mila ny filazantsara isika. Eo anatrehan'ny fanavotana natao antsika dia mitana ny toeran'ny serafima toa ny Jaona mpanao batisa araka izay hitantsika hoe jiro mirehitra mazava amin'ny Jaona 5:5-7. Jaona 5:5-7. Mpialoha lalana an'i Kristy izy dia toy izany ihany koa zasy ianao. Nanambara ny fisehoan'ny Mesia voalohany Jaona, fa isika kosa vavolombelon'ny fisehoany voalohany ary manambara ny fifiany fanondrony. Tianao ve zany? Tianao ve zany anjara asa omeny ianao zany? Serafima, jiro mirehitra mazava, voninahitra lehibe zany. Ivavaka isika. Raha izany an-danitra misaotra no voninahitra omeno anay. Tafioery izahay mba hijoratra amin'ny farany ny setra ny ady rehetra ary tonga ny mandrakizay izay vao maninao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotranao naraka ny fantarantsika hatramin'ny farany. Mamianja ny teto amin'ny micro ary Sam kosa no teo amin'ny lafiny teknika. Veloma mandra-pitafa indray tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR